Miarahabantsika rehetra, ny tantarantsika anio dia mitondra lohateny hoe ora roa sisa no fahavelomana. Fito amby folo taona ary tsy manana afa-tsy roa sisa fahavelomana. Nety tsara ny fiainako rehefa tampoka teo nametraka ny tanany mangatsiaka teo amin'ny androko ny fahafatesana. Efa saika ho faty aho kanefa mbola te ho velona mafy. Ilay dokotera nijoro teo an-tongo-pandrinako dia nanamafy tamin'ny teny mahitsy ny didim-pahasalamana tena nampalahelo. Tsy afaka manao na inona intsony aho izy na maka-raza anaovana fitiliana satria nitoy ny fandehanan-draha. Antsoy maika daholo izy ireo izay te ahita azy. Ora roa sisa no haveloman'ity tovolahy kely ity. Niodikodina be ny saiko, ora roa havelomana sisa? Iny izany no takarivako farany eto ambonin'ny tany. Niodina moramora tao am-pandrinako aho rehefa tampoka teo nisy fahitana vatapaty niseho teo anoloako. Alina tena nampatahotra. Natahotra eo ka nitodika tany amin'ny ilan'ny fandriana. Rehefa nisy baiboly ngeza be indray niseho tamiko. Nisokatra ilay baiboly ary nieva teo ambony fandrinako teo. Nisy feo niresaka tamiko toy ny feon'olombelona mbola tsy niresaka tamiko mihitsy. Piera, inona amin'ireo zavatra roa ireo no safidinao androany hariva? Oh, azoko tsara ny tian'ilay feo lazaina. Andriamanitra dia niantso ahy matetika fa nandà foana aho. Kanefa ny tsy lany teo amin'ny fandrinako ny fahafatesana, reko ny fitomaniny ray aman-dreniko. Nanao veloma farany ahy ny dokotera, tamin'ny kohaka mafy indray mandeha dia very daholo ny rako rehetra. Inona re no havaliko an'Andriamanitra e? Mila mandray fanapahan-kevitra aho, ny baiboly sa ny vatapaty. Andriamanitra, raha mba hatsanganao amin'ity aretiko ty aho dia manome toky anao aho fa ho safidiko ny baiboly ary ho sokafako foana. Na aiza ny rahanao ahy eto ambonin'ity tany ity. Tapaka ny hevitra, niverina tato anatiko ny fiadanana. Ny ampitso maraina, gaga ireo fianakaviako nahita ahy mbola velona. Ary vao maika gaga rehefa niteny aho hoe nonao izany. Niverina ny heriko. 3 andro tao aoriana nitsangana aho ary nandehandeha tao amin'ny efitrano. Herinandro tao aoriana izay nitsangatsangana voalohany tamin'ny fiara aho. 3 herinandro tao aoriana izay dia niteny ampahabemaso aho, nanomboka ny toron'ny ministeran'ny baiboly aho. Nanomboka tamin'io andro io dia tsy nitsahatra nanambara ny tenin'Andriamanitra aho. Tombony ho ahy ho afaka nitondra ny baiboly tamina firenena 10 isa-mahery. Ary atraizatraiza no nitantarako ny tantaran'ity tovolahy izay novonjen'Andriamanitra ity sy nositraniny. Kanefa tsy nanana afa-tsy roa sisa havelomany. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Bokin'ny Deutéronomia 7:7. Manaova safidy tsara ary namako, anova ny fiainanao izany.